Finaritra tompolahy, mankasitraka tovovavy, ho anao manaraka hatrany ty fandarina izany malaza ity. Nagaga teo amin'ny vaovao izay niparitaka tamin'ny tambajotra sosialy ary niparitaka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay sintonitsika tao anatin'ny African Intelligence ny amin'ny filazana fa malaina hamatsy vola amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo ny vonona iraisam-pirenena. Efa somary nampiahiahy niany izany lafin-javatra satria tiana manamarika fa hatramin'izay tamin'ny fifidianana izay mifandimby teto Madagasikara dia nateo aza ny fandrotsam-bola natao fitondram-panjakana malagasy dia tsy maintsy misy hatrany ny vola izay nilaina fanampiana avy any anivon'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Ny ambaratonga mpifidianana teto Madagasikara no nahafantarana fa lafo dia lafo ny fifidianana filohan'ny repoblika mihoatra ny fifidianana hafa izany. Ny antony dia noho ny fisian'ny fiodinana indroa mihodina ary ny amin'ny fikarakarana taty aoriana satria ankoatran'ilay hoe bulletin multiple tamin'ny fotoanano, izany hoe ny kandida no miantoka ny bulletin datsabato dia amin'izao fotoana izao ny mpikarakara ny fifidianana na ny CENI no miantoka ny bulletin datsabato ka izay ilay hoe bulletin unique fa amin'ny mahafidinana indroa miataona azy dia misy fandaniana indroa izany no ataon'ny mpikarakara ny fifidianana. Amin'izay lafin'izay manoloana ny fahasahiranana firenena dia mety tsy hasehaka ny vola hiatrehana fifidianana ny volam-panjakana. Ny CENI raha teo dia mbola somary manjavozavo ny hahafantarana ny amin'ny hoe ohatrinona marina ny lela vola ilain'ny CENI mba hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Ny azo antoka aloha dia tsy hitovy tamin'ny lela vola nampiasaina tamin'ny 2024 ny lela vola ho ampiasaina amin'ity 2024 ity. Mety hitombo avo roa na telo eny aza izany, ny antony dia ny amin'ny hoe miakatra amin'ny fiainana, miakatra ihany koa ireo saran'ny fandaniana rehetra izay ampiasaina sy ny amin'ny hoe mety hisy ny fomba hafa izay hikarakarana fifidianana ary tena izay tokoa satria raha ny mahazatra dia ny ralina no fatao isan-taona na ny fanisana ny mpifidy isan-taona, iny ny révision annuelle izany, fa tamin'ity indray mitoraka ity 2024 niditra 2024 dia mbola nandalo tao anatin'ny refonte totale isika na ny fanavaozana ifotony ny lisam-pifidianana. Mbola fandaniam-bola mihoatra ny fandaniana mahazatra ihany koa izany satria tsy maintsy nisy ny fanakaramana ireo agents électoraux ary ny fitaovana ampiasain'izy ireo na dia tsy lavorary aza sy ny hoe inona no fomba ahafahany eny anivon'ny fokontany miara-miasa tanteraka amin'izany agents électoraux izany sy ireo mety ho fepetra ilaina fototra amin'ny fahazoana izany lisitry mifidy izany amin'ny alalan'ny carnet, amin'ny alalan'ny tablety, amin'ny alalan'ireo akanjo sy ny badika samihafa fandaniana vola avokoa izany rehetrarehetra izany. Ka izay ny antsika ilazana fa lafolafo kokoa ny vola izay hiatrehana fifidianana filohan'ny repoblika, indrindra moa isika fa miakatra ny vidim-piainana ka ireo fandaniana samihafa dia ampoizina ho misy fiakarany avokoa. Fa ny mahavariana ao anatin'izao raharaha izao dia hoe toa tsy rototra tsy taitra akory ny fitondram-panjakana izay tokony hamatsy vola izany fifidianana izany ary tsy tokony hiafiafy ara-bola satria tamin'ny taona 2024 vata vao nanao fianianana ny filohan'ny repoblika ary vata vao nitsangana ny gouvernemanta voalohany izay mbola nanankinana andraikitra ho an'ny prime ministre amin'izao fotoana izao dia hanatanteraka fifidianana filoham-pirenena izay hanavaozana indray ny fotoam-piasany ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao ary lalam-panondrenana ihany koa no miresaka izany satria ny mandaha ny filohan'ny repoblika dia havaozina isaky ny 5 taona. Dikan'izay tsy zava-baovao na hoe misy zavatra tampotampoka tonga ho azy ka tsy maintsy anatanterahana fifidianana eto Madagasikara, efa fantatra mailoka ny lisitry mifidy ary misy lalàna mifehy izany avokoa ho an'ny mpikarakara fifidianana, ho an'ny fanjakana, ho an'ny mpanao politika, ho an'ny fiarahamonim-pirenena sy ny sisa na ny sehatra iraisam-pirenena aza izay hamatsy vola izany fifidianana izany. Ka eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay no mampanahy be niany ho antsika ny amin'ny hoe raha malaina ary ny handrotsaka vola ao anatin'ilay basket fund ny sehatra iraisam-pirenena satria efa mahafantatra izy ireo ny amin'ny fomba fitantanana eto Madagasikara sy ny toetoetra ny mpitondra nandritra izay efa taona izay dia iza no iverintsika indray fa hamatsy vola ity fifidianana ity. Ny filoha Marc Ravalomanina tamin'ny 2 volana janoary teny Faravohitra nandritry ny fifampiarabana
no tanterahany antokotiko Madagasikara taminy sy ny fianakaviany de efa niantso ny sehatra iraisam-pirenena mba hamatsy vola izany fifidianana izany. Ka na mbola mihazoazo misalasala aza ny sehatra isam-pirenena de veritsika fa azo averina izany antso nataony filoha Marc Ravalomanana izany mba tsy hijery fotsiny ny zava-misy eto Madagasikara fa teo ireo firenena rehetra izay mba maniry ny hanana an'izany fifandimbiasam-pahefana milamina ara-demokratika izany ny firenena malagasy, ka toy ireo firenena 9 na 10 izay hiatrika fifidianana aty Afrika amin'ity taona ity de izotra atsaka ny sandavany izany. Ny vola, ny fitaovana, ny olona dia manodana ny fifidianana avokoa ireo rehetrarehetra ireo. Manahoana ny olona efa vonona ve anjaran'ny CENI no mamaly izany? Manahoana ny fitaovana efa vonona ve misy ihany ny fitaovana nampiasaina tamin'ny fifidianana 2024 saingy mbola tsy ampy izany araka ny fangatahan'ny CENI. Ary ny vola de heverindrehetra fa mbola vivim-bola ny amin'ny fitondram-panjakana satria 45 milliards d'ariary no natoton'ny fanjakana ho any amin'ny CENI. Raha ny lela vola izay fantatra fa ilain'ny CENI hikarakarana ny fifidianana ho an'ity fifidianana izay atraitsika ity dia manodidina ny eo amin'ny 30 tapitrisa dolara na 30 millions de dollars. Raha toa ka amin'ny ariary zany de manodididina ny 147 milliards d'ariary any ho any, na mety mihoatra zany any amin'ny 700 na 750 milliards de FMG any ho any no ilain'ny CENI. Ho amin'ny fifidianana teo aloha de 18 millions de dollars no nampiasain'ny CENI raha niatrika amin'ny fifidianana tamin'ny 2024. Ny fahasahiranan'ny firenena de toa tahaka ny manery indraindray ny amin'ny hoe tsy havita fifidianana antsika. Kanefa raha izany no dinihana de midika izany fa handingana lalam-panorenana indray ary te ho avy amina teteza mita araka ny fanorenany fitondram-panjakana indray sika raha toa ka izany no miseho. Tsy maintsy lavina nefa izany fomba amam-panao izay misy kajikajy politika te hifikitra fanjakana izany raha toa ka izany marina, sy ny amin'ny vaovao maro samihafa ny amin'ny eritreritry mitondra fanjakana mba hanitatra ny fotoam-piasany ao anatin'ny volana vitsivitsy na taona roa androany. Inona no mahatonga izany adevitra izany? Zava ho azy ny tsy fahatokisanteny ny fitondram-panjakana ary ny fahafantarany de mialoha satria io fitondram-panjakana sy mpiara-dia aminy de manao sondazy na tsapa-kevitra etsero ka ahalalàn'izy ireo fa tsy mipasy na tsy mandahitra tsony eny anivon'ny vahoaka ny fikasan'izy ireo hiverina indray eo amin'ny fitondrana, ka ny fahafantaran'izy ireo izany tsapa-kevitra izay ataony namany sy ireo mpiara-dia aminy raha ny vaovao fantatra etsero izany no mahatonga azy ireo malaina ary tsy te hiatrika fifidianana ho an'ireo mpomba samihafa dia ambady. Himolotra fotsiny ihany ho isika no hanambaran'izy ireo ny fahavonona ny hiatrika fifidianana, fa ny fihetsika rehetra ataon'le mpitondra fanjakana dia midika fahalainana ary tsy fahavononana. Ny vola, ny tsy fahafin'ny fanentanana ary ihany koa eo amin'ny lafiny ara-pitaovana izay tsy manome risika ho an'ny CENI sy ny amin'ny mbola famihinana ny datim-pifidianana hifarany ity ny volana febroary tsy mbola mety mamoaka datim-pifidianana amin'ny fomba ofisialy amin'ny alalan'ny didim-panjakana satria efa nandroso izany tany amin'ny gouvernement ny CENI de mbola tsy mamoaka izany ny CENI. Efa filakevitry minisitra indroa izay no niandrasana izany tao aorianany volavolana tety andro narosony CENI teny amin'izy ireo sy teny amin'ny fitsarana avomba lalam-pandroana izay tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandroana moa izany ho an'ny ACC fa ho an'ny gouvernement de miandry izy kanefa hatramin'izao mbola tsy mivoaka izany. Zany rehetrarehetra izany no mahatonga ny antokotiko Madagasikara na ho any na tsy ho any aloha dia mitondra ny teny fanentanana foana satria tsy maintsy fifidianana nandaminana ny olona politika ho an'ny firenena anankiray, dikan'izany ambony latabatra no andaminana azy. Ka ny antoko tiako Madagasikara amin'ny alalan'ny finoana nasionaly sy ireo mpikatrika ao aminy dia mandeha manao ny fitetezana ny fokontany, ny commune, ny distrika, ny faritra sy ireo heverina fa reny vohim-paritany teo aloha izay hitondrana ny hafatra ny amin'ny fanentanana ho isika voasokajy ny lalàna de ny andraikitry ny 2024 tsipika aotra 12 izany. Ka na manano sarotra ara ny ahafahana miditra any amin'ireny commune sy distrika reny na koa ny faritra amina sehatra lehibebe dia ataony antokotiko Madagasikara izany. Izany indrindra no antony nandefasan'ny filoha Marc Ravalomanana taratasy nakany anivon'ny prime ministre lehibe ny gouvernement ary fandroa izay ny taratasy voalohany birapolitika no
nandefa izany fa ny taratasy faharoa ihany koa dia ny filoha Marc Ravalomanina mihitsy no nanao sinoa izany ny aminy hoe ataovy malalaka ny fitsipy-dalao izay fihezin'ny lalàna fijoroan'ny antoko politika ary ny adidy aman'andraikitra ny antoko politika izany mba hitondra fanentanana sy hitafa mivatana amin'ireo vahoaka izay mila ny vaovao tokony ho vatsiana any aminy. Naterinay tany amin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta mahakasika ny fanakatsakana amina maro samihafa amin'ny fanentanana ny olom-pirenena hiatrehana n'ity fifidianana ity. Ao anatin'izany moa fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anaty listy fifidianana. Izay no nahatonga anay nakaty amin'ny CENI nanontany ny fomba fijeriny zareo ny zava-misy amin'izao dia nanazava moa ny président ny CENI ary nanamafy mihitsy hoe tena ilaina ny fandraisan'ny hery velona rehetra anjara na amin'ny fanentanana ny olom-pirenena hiatrehana n'ity fifidianana ity ary ilaina ny fitoniana ary dia mbola nanamafy hoe ilaina izay fanentanana izay na avy amin'ny antoko politika ary ka izay zany no azo lazaina hoe nanety amin'ny CENI ary ny gouvernement ohatry ny mialokaloka foana amin'ny resaka hoe mifanakorotanana na ohatrany zay tena milaza mihitsy tsy izao zay vao andeha hanonga-panjakana raha hoe izay foana ny alokalofanareo fa zay tena anao zay hanentanana ny olom-pirenena iroso amin'ity fifidianana ity ary eto anivon'ny antoko Madagasikara dia manamafy hoe tsy misy zavatra hafa takinay afa-tsy ny fifidianana madio satria izay ihany ny vahaolana ahafahan'ny firenena mivoaka ao anatin'izao fahasahiranana izao. Tsy tsara intsony raha zao mbola hisy krizy politika fa alohantsika hiara-hiatrika fifidianana dia aloha mba hisy fitoniana mialohan'izay fifidianana izay mba hananan'ny olona rehetra fahatokisana hoe andeha ampinaminana tokoa ty fifidianana ity ary izay tena safidin'ny vahoaka marina no hivoaka eo mba hialana ny mety korotana. Ny anamafisako dia zao hoe namoaka totanisa zao ny président CENI raha ny taminay teo efa niakatra 10 millions zany zao ny inscrit ary mbola manentana hoe ilaina ny fanentanan'ny antoko politika, ilaina ny fanentanan'ny olom-pirenena rehetra ny société civile anentana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anaty listy fifidianana satria ilaina ny fahatokisan'ny rehetra fa isy izay fifidianana izay ary mifandraisan'ny rehetra anjara amin'ny fanentanana an'izay listy fifidianana izay izay hisina fifidianana izay ny antoka atokisan'ny olona ho azy ny fifidianana sy ny voka-pifidianana hivoaka eo. Izay ny antondianay zany tetỳ amin'ny CENI nanamafy ny fampiresahana tamin'izay taratasy napetraka teny amin'ny lehibe ny gouvernement izay mba ahafahanao ahafahana mijery miaraka mba hisina izay fitoniana alohan'ny antoko politika hanao fanentanana ameo fahalalahana hanao an'izay asa izay satria voalaza ny lalàna izay na lalàna mifiain'ny antoko politika na lalàna mifiain'ny fifidianana dia manome an'izay zoa mba hanentana ny olom-pirenena izay. Dia nambaran'ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny alalan'ny finoana nasional président Marc Ravalomanina amin'ny hoe atsahary aoka ny fampiororona sy ny fandrahonana atao amin'ny antoko tiako Madagasikara sy ny mpitarika azy ary nambaran'izy ireo fa tokony ho saziana ireo tompona ndraiky mpahefana mitazona fahefana ka manao fiandaniana politika tsy manaja intsony ilay hoe tsy fiandaniana amin'ny raharaham-panjakana izany neutralité politique de l'administration. Izany no ambaran'ny lalàna ary zany no niverenany ny antoko tiako Madagasikara nampitsaivina amin'ny fitondram-panjakana ka tokony hampisaina azy ireo. Io fijoroana io dia tsy hananany ny antoko tiako Madagasikara antra satria ny lalàna no manome azy alalana hijoro eo anatrehan'ny vahoaka. Ny lalàna no manome alalana azy hiteny sy hanao izay fanentanana sy fampahafantarana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainana ara-politika izany. Mazava ny andiny fa 4 ao anatin'ilay lalàna nambarantsika mifehy ny antoko politika. Ka inona no mbola hiazoazona sy andrasan'ireo heverina fa tompona ndraiky mpanjakana raha toa ka efa vonona ny mpanohatra tahaka ny TIM sy ny filoha Marc Ravalomanina hiatrika fifidianana. Ho ambaka an'izany ve ireo heverina fa mpiaradia amin'ny fitondrana sy ny ao anatin'ny fitondrana ka hiazo azy tsy sahy hiatrika fifidianana ka mety mbola miketriketrika zavatra hafa indray any ambadika any. Ny tena tokony ataon'ny fitondrana dia andresy lahatra ny sehatra iraisam-pirenena mba hamatsy vola ny fifidianana ho tanterahana amin'ity 2024 ity. Ary tsy vitany hoe fifidianana filoham-pirenena fotsiny ihany fa fifidianana communal satria misy fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina munisipaly na communal tokony ho tanterahana ihany koa ty taona 2024 ity. Ka raha tsy ampy vola ny fitondram-panjakana raha miahiafatratra izany ny mpamatsy vola amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ireo sehatra miara-miasa amin'ny firenena mikambana dia tokony ny fitondram-panjakana misy no hijoro hitsangana fa tsy manam-bola hiatrehana fifidianana ka hanao izay ezaka rehetra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny lobbying hafahana manokatra ny robinet hamatsy vola indray ny fifidianana.
midika manko fa finiavana anitsaka ny lalam-pandrenana ny fahalaina ny fitondram-panjakana tsy hetsika ary tsy resaka amin'ny mpamatsy vola raha toa ka tsy manam-bola hiatrehana fifidianana ny fitondram-panjakana satria ny fifidianana ho avy mihitsy no mety voatotoina amin'izany adevitra resantsika izany ka mety hitarika ny fihemorana na hoe ho reporter ny élection sanatry ny vavany no isin'izany fa hatrany hatrany isika de maniry sy mangataka foana ary mieritreritra fa ny fifidianana dia vahaolana ahafahana manapaka mamarana izao lalan'ny firenena tsy mitondra anatin'ny famarinana sy ny fahamasina izao ary iandriandrany ny voaka malagasy any amin'ireo sehatra rehetra misy azy any ambany ravikazo na any ambany tafitrano sy eny amin'ny sehatra ifampiresahana fa todina sy maika mivoaka malagasy hiatrika fifidianana fa zany anefa dia tokony ho alamina amin'ny alalan'ny cadre de concertation ho isika nandroso sosikevitra nisy olo-maboaka Roland Ratsiraka ka misy ny volavolana lalàna hoentiny eo anivony ny anteny miaram-pirenena mba hitondrana fandaminana voandray ny vomeram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana nanseny ka misy andininy vitsivitsy fito eo no nitondrany fa tokony amboarina ary entina hiditra amin'ny fivoriany ny anteny miaram-pirenena voalohany ho avy amin'ny taona 2024 ity de ho an'ny volana Mai ho avy izao izany dia anjara biriky mba hahazona mpikarakara ny fifidianana tokony mba hahikarakara satria ao ny recomposition na ny fandaminana vaovao ho amin'ny mpikambany seny ka misy ny mpanohatra ny avy amin'ny mitondra fanjakana sy ireo fiarahamonina politika sy sivily samihafa afaka anara-maso hoe andray anjara mavitrika amin'ny fikarakarana izany fifidianana zany mba tsy niseny irery ary mba ho tanteraka ny eo ny amin'ny hoe maleo tena ary hangarara ny fifidianana ho avy eo fa sombony kely zany fa mbola betsaka ny fanatsarana ny fifidianana zay tokony ho atao ka mbola takitsika ny amin'ny hoe apetrao mazava tsara le endriky ny fikaonandoha fa mbola tsy tara amin'izany akoriny ny seny raha toa ka malaina hanao izany ny fitondram-panjakana de azo ny seny atao ny miantso ny hery velona rehetrarehetra mba hikaondoha hanatsarana ny fikarakarana ny fifidianana zay tanterahan'izy ireo raha manana olana ara-bola ihany koa seny de tokony hiteny izy ireo ka hanao antsoavy ny vondrona politika rehetra zay vonina hiatrika fifidianana eo amin'ny sehatra resam-pirenena mba hamatsy ny seny amin'izay fotoan'izay manko mba somary tantaratra ihany le endriky n'le hoe te hanana fahaleovantena ny seny ary te mba handeha amin'izay fahangararana eo amin'ny fanomanana ny fifidianana zay sosikevitra avy amintsika izany mba hanatsarana ny ho avy ary sosikevitra avy amintsika ihany koa zany satria ny lalàna everitsika fa tokony hifotorana hifatohana de ny hoe hitazomana ny fifidianana amin'ity taona ity satria izany raha teo isika no ambarany lalam-pandroenana zany zava-misy zany malaza toizantsika indray ny andevitra arak'izay fivoarany vaovao fa maniry sika raha maniry ny hisiny ny antso lehibe makany ny sehatra resam-pirenena mba hamatsy vola ny fifidianana ho tanterana amin'ity taona 2024 ity makately la tompokolahy makasitraka tompokovavy